Misy fiantraikany amin'ireo mpivarotra café sy dité ny fiakaran'ny kojakoja ilain'izy ireo amin'izany, zany hoe ny siramamy sy ny voan-kafé zany. Tsy maintsy mizaka ny mafy vokatry ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ireto mpivarotra ireto, ary velotaraina izy ireo manoloana izay fiakaram-bidy zay. Ny ena ny mpisotro kafe eny an-tsena vokatry ny fiakaran'ny vidin'ny kafe nanomboka ny fiandohan'ny volana May. Vidy aloha somary mena, somary mena, takan'ny olona ero talora malako kafe eo maiky lo fasany isan'andro dia lasa raiky eo. Kafe zao sasany siramamy Misy ireo mpanjifa izay efa zatra ny misotro kafe ka tsy afa-miala amin'izany fahazarana izany. Maraina atoandro hariva, maraina sy hariva aloha tena important, akoatr'izay Ratsahivony dia mandidina ny 4 arivo sy 1 alina sy 5 arivo sy 1 alina ny kilon'ny kafe eny an-tsena amin'izao fotoana izao.